Vita ny maraina teo ny fanaovatso ny mpiara-miasa teo amin'ny ministeran'ny posta sy ny fifandraisan-davitra ary ahitao sy arakajy mirindra niaraka tamin'ny ministeran'ny angovo ny rano ary ny akoranafo mikasika ny vokatra posta monnaie. Araka izany dia hiara-iasa amin'ny posta malagasy ity ministera ity amin'ny fampiasana ny posta monnaie. Jemima Radanel sy Mami Rasamuel. Tanjo ny ministeran'ny angovo ny rano ary ny akoranafo ny tsy ampiasa sy tsy kirakira lela vola intsony eo amin'ny ministera sahany manomboka ny volana janoary 2024. Fikirakirana vola na amin'ny fandoavana ny karaman'ny piasan'ny ministera manerana ny nosy izany na ny mahakasika ireo tolotra omenty ministera ity amin'ny sarababem-bahoaka. Entina nomboana izany dia nisy ny fiara-miasa eo amin'ny ministeran'ny posta sy ny fifandraisan-davitra ary ny haitao sy ny arakajy mirindra niaraka tamin'ity ministera ity amin'ny alalan'ny fampiasana ny tolotra vaovaon'ny posta dia ny posta monnaie. Manomboka amin'ny voalohan'ny volana janoary amin'ny herintaona zany 2024 dia tsy hisy tsony eto amin'ny ministera sy eo amin'ireo organisme rattaché amin'ny ministera fikirakirana lela vola fa tsy maintsy zany izao dispositif izao no ampiasaina ny fikirakirana ny lela vola na zany ny karamam-piasa fandoavana ny karamam-piasa na zany ny fandoavana an'ireo indemnité isan-karazany satria misy indemnité isan-karazany rehefa mandeha mission ny piasantsika dia ho ampiasaina zany ity. Nanambara ny ministra ny posta sy ny fifandraisan-davitra fa analana ny olan'ireo mpiasa any amin'ny faritra lavitra ity tolotra vaovao ity ary ihany koa hisoroana ny tsy fandriam-pahalemana. Tena avantage koa limitenareo ny vola ampidirinareo anatiny satria tsy voatery vola be ny ampidirinareo fa sy vola ilainareo ihany zany anaovanareo paiement hatramin'ny poketra ihany hoe ohatsy tonga dia ametraka ny volanareo amin'ny banque anaty poketra eo rehefa mandefa sy ilainareo vidanana entana sy izay ilainareo amin'ny andavanandro sy amin'ny iray volana ihany ka manatonareo. Isitraka ny posta monnaie ny piasa mahery ny valorivo ao amin'ny ministeran'ny angovo ny rano ary ny akoranafo. Nisy ihany koa ny fanaovan-tsony teo amin'ny posta sy ny tale jeneraly n'ireo ratsa mangaika ny ministera ity dia ny JIRAMA sy ny OMH. Afaka aloha amin'ny posta monnaie araka izany ny faktura ny JIRAMA ary tsy misy sarany na ariary aza izany ny fandoavana ny faktura ny JIRAMA izany. Isy ihany koa ny karatra epoketra izay ahafahana maka vola amin'ireo daba rehetra eto Madagasikara sy manerana izao tontolo izao.